politikan kibo nohon izahay dia mitaraina amin'ny ray aman-dreninay président de la république masina ny teniny taminay hoe apio aho anapiako anareo dia napianay tokoa tafapetraka tonga am'izao toerana zao tonga am'izao plasy zao nefa zareo ange manjoanay vahoaka ankehitriny aiza ny fanampiananay fa mitaky an'izay zahay fa nona mijaly ny vahoaka anareo ka tonga tsy andropa. Salama daholo tena saky resaka ny resaka fivavahana sy resaka politika mihitsy fa androano ary reto tena tsy maintsy resaka fa efa trop loatra ty resaka fivavahana eto amin'ny tanàna ty za zany to dia mangataka amin'ny fanjakany to dia foano any rangaty resaka fivavahana be dia be tsy aninjaniny ty efa 4 arivo ny fivavahana eto nefa zao tsika mahantra velona raha arakaraka an'le abetsakany tadioa zany sy nafahantrana za fiangonana be dia be tsy aninjany raha arakaraka an'le fiangonana be dia be toatrany hoe tsika ny tena mpanan-karena be hoe tena inona fa zao za zany tena mahita fa ty resaka fivavahana ty dia tena fisolokina amintsika hoe fomba mihaza sa fomba inona fa tena fisolokina misy an'izany hoe indrindrandrindra moa ty olona mitorotoro teny eny amin'ny sisinarana dia mitatarakitra misy an'izany hoe vao manomboka vao mainstalla leçon izy dia efa misy ray efa mitatarakitra dia hoe fanampiana ny asa aman'Andriamanitra tsisy an'izany lasa fikaramanana zay olona mahavity babla am'izao dia miteniteny eraky ny lalana fa za mangataka amin'ny fanjakana foano any ty fivavahany ty amin'ny raha tsy olona manana doctorat amin'ny théologie any nalao hitatana fiangonana any am-piangonana ny olona aloha hivavaka fa tsy mety mihitsy ty dia misy ihany koa le fiangonana sasany dia tena tsy haiko hoe mahavita miracle ve sa hoe ahoana mariny fa ngam'izao mbola misy miracle zany mbola misy an'izany miracle zany misy zany hoe mahavita miracle eo le olona marina tena fona fa zany mino an'Andriamanitra raha izanakary fanahy masina mino an'izany ary misy ho Andriamanitra misy lanitra fa le izy entiny olona isolokina le olona fitadiavam-bola eto ambony tany ny vavahany dia hoe mba hampitombo ny volanao mba hampitombo an'le ao am-posinao kanefa tsy zany kely tanjony fa ny fiainana mandrakizay ny vavahanao fa le olona tahina ho ny ara-bolanao ho tahina ny fitadiavam-bolanao tahina ny ara-bolanao fa tsy le marina momba an'Andriamanitra no tenenina dia misy an'izany hoe ho tahina ny ara-bolanao izy mitahany ny fiainanao fa fona fampozy le olona miteny an'izany ary ohatrany tsy tahin'Andriamanitra mihitsy ny pozy fa ninary ohatrany mbola tahin'Andriamanitra kokoa angamba tena mifona aminareo ka zao aza zay olona tsy haiko hoe ny any amin'le secte reny misy an'izany hoe olona mijoro vavolombelona dia misy an'izany hoe taloha nidirako tato amin'ity fiangonana ty dia vao nigripa be za dia rehefa avy eo hoe vao niditra tato dia ny pasteur an'le diloilo sa inona masina tonga dia nisinga kozy zany hoe tsy baume relax le ty sa baume maravo tsara sa inona daholo le baume mahagaga reny mba atao sereto resaka fivavahana ty fa tena tsy inora tena hoe sombainareo sain'le olona dia lasa miandry amen fotsiny izy amen ao an-trano aoka zavatsara misy koa aloha fa za akory tsy hoe maniratsira fivavahana fa za mahita fa tena jereny hoe firy ny fivavahana eto dia ona nareo dia mivavaka amin'ireny secte reny tena sombain'ny pasteur ny lohanareo dia rehefa ny anazy koa aloha nitafiditra ao anatin'izay dia sarotra be ny anala an'izay satria tena hoe misy an'izany tena misy olona hoe mahavita mazi ve sa hoe mahavita inona fa misy an'izany hoe tena ohatrany tsy fantatro hoe mino fa Andriamanitra manasitrana mino fa Andriamanitra dia mahavita fahagagana fa taty fa Jesosy anange nanao fahagagana dia miteny hoe aza miteniteny ny anareo atao publicité be le izy atao publicité be taiza eto Madagasikara angamba misy an'izany hoe fivavahana atao tamma publicité araka ny tanàna hoe misy alina be any Kotsonjo be amin'izao publicité be tena tsy haiko aloha hoe za ve zany tsy mivelatra ny saiko sa hoe ahoana fa ohatrany dia raha arakarak'izay tokony anakarena be zany tsika satria ny vavahan'ireo olona reo mankany dia mba ho tahina ho sitraniny ianao ho tahina ny ara-bolanao izay aloha tena tadio tsara mametsy kely dia hoe tahina ny ara-bolanao le izy misy an'izany hoe tena zavatra lôjika kosa aloha tena zavatra lôjika le hoe
niasa mafy ianao a, niasa mafy ianao a de normal be ianao a nahazo valinasa anao ohatra hoe niasa mafy ianao a de nahazo vola de nahazo de ohatra izay zany. Fa le izy a ohatra za tena mahita an'le fijorona vavolombelona fa olona tsy tena masika reo olona nahita fa olona tsy malemy zany mody manao malemy a tsisy an'izany. Fa mety marina fa misy mifagagana rehefa arahana vavaka io a de mety hoe manaiky an'izany a. Fa kosa tena ny akamaroany veto a, ny akamaroany tena non tsy matoky an'ireny fona aminareo namako a na mifona amin'izay mpanaraka anahy fa tena be dia be ny fivavahana tsy normal, tsy normal, sérieux zany. Ka androany nanao vidéo a fa za mangataka amin'ny fanjakana mihitsy foano any nangaty resaka fivavahana be dia be isanina fa olona tena hitanao hoe reny be dia tokony hitory-tenena an-dalana eny dia miteny zay tiany tenenina daholo fa foano daholo reny olona mitoritory-tena mibafla kely zay mahavidy bafla kely ve zany dia tia andeha hitory-tenena an-dalana, mahavidy bafla kely dia tia hitory-tenena an-dalana dia tonga dia tatraka tsisy 5 minutes koa izy eo mitatraka kely dia mifindra 50 mètres dia mifindra kely dia mifindra kely. Zany atao lasa fikaramana le fivavahana eto fa foano any reny, foano. Za mangataka fanjakana mihitsy aleo a fiangonana lehibe olona manana doctorat mihitsy amin'ny théologie aleo nitantana fiangonana point.